zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Aoka hivavaka sika rehetra. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay. Mivory eto anatrehanao zahay amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafa ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay, hahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isanandro amin'ny fitondran-tena masina. Ho enoinao ane izany ry Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry mpiainy malala aoka isika hivavaka. Sotranao zay Andriamanitra ray eo noho ny fahasoavanao, fa na dia eo ara ny zavatra sarotra sedrainay izay iainany vahoaka malagasy rehetra dia ny fiatrehana ny aretina sy ny vokany, ary indrindra ny fifehezana izay ampanaovina ny tsirairay avy, ka dia sahirana amin'ny fonay sy ny sainay fa toa lavitra anao, kanefa noho ny fahasoavanao dia manome an'izao fitaovana sy manome ny zavatra rehetra ianao. Dia iza indrindra zany manome fa tsy ianao ve Jesosy Tompo izay tsy mahafoy anay mpianatra ao, ary tsy mahafoy an'ity tanàna Mahajanga ity, tsy ahalala ny filazantsaranao. Dia io zao fitoriana ny teninao zao, ianao no omba anay ary andeha ao am-pony tsirairay avy dia ao am-pony mpiaino, mba hamokatra be ny asanao ary verina ny mania mangatsika hafany ary ny mamoy fo dia anaiky ho velomin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy izay ity anay no agnatahana izany. Amen. Amin'izao Alahady fahatelo manaraka amin'ny Paska zao ry mpiainy malala dia ny filazantsara araka ny jaona toko 440, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Io no anjarantsika ka ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indraika handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Ho Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatray ianareo dia ho nahafantatra ny raiky koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo, sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy, Tompoko, aseho anay ny ray dia ampy anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va ry Filipo? Izay nahita dia nahita ny ray, koa ahoana no anaovanareo hoe aseho anay ny ray? Tsy mino va ianao fa izaho amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy zany dia minoa ahy no ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataony, ny asa ataoko no ataony koa, ary ianao asa lehibe noho izany azy izy, satria izaho makany amin'ny ray. Ry ray maso no manamasinana anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Alahady fahatelo manaraka amin'ny Paska androany ry havana. Manana teny ho lazaina ho fampaherezana antsika amin'izao fisedrana tsy maintsy alehantsika izao, Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina amin'ny maha fiangonany antsika.
tamin'ny alahady voalohany manaraka amin'ny Paska dia efa nanavao ny mpianatra izay diso satria tsy nino ny fahafatesan'i Jesosy. Nefa tena tonga tokoa zany fahafatesany zany ka tena diso fanantenana ary tsy nanantena mihitsy nitsanganan'i Jesosy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy nanome tsiny azy intsony fa namelona azy ho toy ny zaza nateraka vaovao. Satria zaza nateraka vaovao dia vokisany omeny zay sakafo tandrefy azy. Raha reny mpianakaviana dia nohony reny fa tsy zany fa resaka ara-panahy ity dia ny teny milaza hoe fiadanana ho anareo. Zany dia midika fa ny zanak'Andriamanitra olom-baovao ao amin'ny Kristy Jesosy dia fahanany ny teny ny fiadanana dia ny famelan-keloka lasa tsy fahavalon'Andriamanitra, tsy alan'Andriamanitra intsony fa afaka manantona azy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nanavitra azy. Ny alahady faharoa manaraka amin'ny Paska koa dia tsara ho tsahivina fa mitodika indray amin'ilay Jesosy izay fitaovana masina nanaovan'Andriamanitra olo-baovao azy ireo dia izay isehoan'i Jesosy amin'ny mampiandry tsara azy. Mpiandry tsara Jesosy, mahatsara azy manolotra ny ainy amonjy ny ondrina. Isika no ondrin'Andriamanitra raha manaiky ny teniny, fa rehefa manaiky ny teniny amin'ny fanavaozana isika dia mamahana antsika koa ity Jesosy ity izay miseho marimarina amintsika mba hoekentsika ny mampiandry tsara azy. Milay enona ny feo mitarika atsika eo aminy, fa raha makeo eo aminy isika dia hiaro atsika amin'ny fanjakan'ny ota sy ny herin'ny fahafatesany, indrindra ny herin'ny Satana izay atahorantsika. Zany ny tena fiandrasana tsara indrindra, fa ny andriamanin-kafa izay sampy dia ny fanjakan'ny ota aza no entiny ary mampindrika ny olona amin'ny herin'ny fahafatesany, indrindra ny feon'ny Satana no manjaka ao anatin'ny fivavahan-drazantsika, eny tompo, ao anatin'ny fivavahan'ny vazaha, eny tompo. Fa Jesosy kosa tia atsika, tia hanala atsika amin'ny mampiandry tsara azy, ka ny fampianarany milaza ny momba azy sy ny asa mpanavotany sy ny asa mbola ataony miadona antsika dia filazany tsara ho atsika. Koa amin'izao alahady fahatelo manaraka amin'ny Paska izao dia izany fandehanantsika miaraka amin'ny Jesosy zany dia misy ary tena mitranga tokoa ny fisedrana, manana ambody isika eo akaiky eo sy mpangalatra ny fanahintsika izay mampiasa ny paikadiny rehetra amin'ny alalan'ny fakapanahy ary amin'ny alala fahoriana, satria isika rehefa mandany ota dia miteraka fahoriana izany. Tsy alehantsika tsony ny lalana nandehanantsika teo aloha, fa zay alehantsika kosa dia ny miaraka amin'ny Jesosy. Ka rehefa miaraka amin'ny Jesosy isika dia satry ny pakafanahy dia ny devoly, indrindra ilay ota izay ato anatintsika mila levonitsika dia mitaonantsika hatrany hiala amin'Andriamanitra. Fa izao nareo azany fisedrany zany dia ambaran'i Jesosy ny vahaolana mba ho tazontsika amin'izao alahady izao. Koa izay vahaolana omeny antsika tsy vahaolana maimaika fa tena izy vetivety foana ny fotoana iainantsika eto an-tany, eto amin'ity zao tontolo zao ity no heretana fahoriana. Vetivety manoloana ny mahamandrak'izay tsy manam-pahataperana ny fahasambarana ho an'izay maharitra amin'izao fivavahana izao. Tena omeny Jesosy fanantenana fa ny fifalitsika dia ny fahazoantsika antoka fa hoentin'ilay mpiandry tsara ho any an-danitra isika. Tsy mora tamin'ny mpianatra ny aino zany resaka Jesosy zany teo amin'ny sakafo dia le fanaovam-beloma. Ny tsy nahamora azy dia ity, raha miteny Jesosy hoe aza malahelo ny fonareo amin'ity teny ity dia manambara tokoa fa manana alahelo reto mpianatra reto. Inona zany alahelo zany?
nalahelo tokoa izy rehetra. Voalohany nalahelo fa nyray amin'izy eo dia nandahan Jesosy, nomelohan Jesosy Jodasy ary very no nataony Jodasy. Nahitan'izany ny mpianatra nalahelo. Ny faharoa dia ho avy koa ny andehanan Jesosy isaraka ny mpianatra, maika vao nalahelo ny mpianatra. Ny fahatelo dia ity, ireto mpianatra reto dia samy milokaloka avokoa, fa tsy mba ho tonga amin'i Jesosy izany fijaliany sy ny fahafatesany zany. Kanefa i Petera zay voalohany nilokaloka dia nitenenan'i Jesosy, zao Petera, raha tsy mbola maneno intelo akory ny akoho dia andahy ianao. Mihaino an'izany ny mpianatra, mijery amin'ny Petera Jesosy ary mijery koa ny mpianatra. Eny fa na dia ny mpianatra namany azy dia samy nanao anakapo hoe tsy mba ho tafitohana noho izany azo fijaliany Jesosy zany. Tena vontonalahelo ary reto mpianatra reto, fantatry Jesosy, ho valy teniny Jesosy, na ho setrany zany alahelo zany dia hoy Jesosy aza malahelo ny fonareo. Inona moa ny dikan'izany teny zany amin'ny mpianatra, indrindra amintsika zay mihaino ankehitriny? Teny tsara aloha zany, mahatsara azy tena avy amin'ny fon'ny Jesosy fa tsy mba sanatria fiatsaram-belatsia. Ny fony manontolo honena ary honena manan-katao. Tadidiko tsara raha nihaino nanamaky fianarana kabary malagasy amin'ny famangina fahoriana dia zao lazainy ny soratra: rehefa mangy fahoriana ianao dia mody manjomotra. Zany hoe alahelo tsy izy fa tsy fiatsaram-belatsia zany, fa tsy mba izany ny any Jesosy, fa tena fampiononana. Io ny mahatsara ny tenin' Jesosy eto, teny tsara fampiononana no omeny Jesosy anao, miatrika ady ianao. Tsy ity coronavirus ity ihany, fa misy feo maro ambadika ity, misy fahoriana maro entiny ity, indrindra fa ny fikatonan'ny fiangonana mafy ho atsika zany. Nefa hoy Jesosy, aza malahelo ny fonareo, fa minoan'Andriamanitra zay efa nivavahanareo ary mbola ivavahanareo, sy minoa ahy koa. Tena hain Jesosy ary niaditsika koa, dia izany indrindra no hanomezany an'izao teny izao. Amin'izao teny izao koa nefa no mitranga ny fanontanian'i Tomasy, zay mety ho fanontanianao. Rehefa niteny Jesosy hoe anamboatra fitoerana ho anareo ary ny lanitra no ho anareo. Ny fahalalan'ny mpianatra amin'izany ny lanitra dia nanjavozavo taminy ihany. Nanjavozavo satria zatra miaraka tamin'i Jesosy teto an-tany, hita ny fifaliana tamin'ny fiarahany tamin'i Jesosy teto an-tany. Tsy te hahita ny ampitso izy, fa ny androany ny hitany. Io ny fahotantsika, aleo faly androany fa ny ampitso tsy fantapantatra. Ibebahantsika amin'ny fandrenesana n'izao teny izao zany ry havana. Tsy fantatray izay alehanao nakanamana Tomasy, dia hoy isika hoe ity Tomasy ity tsy mba mino mihitsy, dia ny zava-dratsy rehetra to mety ho tany aminy tsia, fa ilaina no manambary miaiky ny tsy fahalalana eo anatrehan'i Jesosy. Indraindray isika tsy te hiaiky an'izany tsy fahalalantsika ny tenin' Jesosy zany, fa pete Tomasy eto ny modely mendrika rahana, ny modely satria miaiky ny tsy fahalalana izy, fa manontany koa izy, te halala izy. Io ny koa ny pozitif zay takina amintsika, negatif tsy mahalala, fa pozitif te halala kosa, te handray fampianarana amin'i Jesosy, te hihaino azy. Fa inona moa ny antony tsy fahalalana? Dia efa voalaza teo fa zany fanjakan'ilay mpanjaka ho avy dia Jesosy zany, dia eto an-tany be dia be ny fivavahana rehetra, dia mampanantena betsaka kokoa ny zavatra eto an-tany fa tsy ny any an-danitra. Eny fa na dia milaza ny any an-danitra azy izy dia zavatra hafa. Ny sary ny mpanaradian'i Jesosy tompoko dia rea ny fahalementsika dia tahaka ny an'i Tomasy. Manahoana zany sary zany? Te ahita aloha zay vao ino, te ahita aloha zay vao ino. Ahoana moa no ahitantsika ny lanitra? Olona vitsivitsy ihany ny lazainy baiboliny nahazo tombon-dahany amin'izany.
fa izay valitenin Jesosy aminao kosa androany de ity: ry Tomasy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny mahalala, zany hoe ny mino an Jesosy tompo, dia mahalala zay tena farany am'izao fivavahantsika zao sy ny lalana makany. Tsy hoe mino fotsiny fa Jesosy no Andriamanitra, fa mino tokoa fa Jesosy ny lalana makany an-danitra. Jesosy no lalana makany an-danitra. Ny lanitra no lazainy tenin Jesosy amboatra fitoerana anareo any an-danitra. Ny voalohany mino ny lanitra ary mino fa nataony hoan'ny mino zany. Fa ny faharoa kosa arak'izay teny eto, manaiky an Jesosy fa izy no mpanalalany, izy no lalany. Ina moa milazainy Hebreo manazava an'izany? Milazainy de zao: ny rany no nanavotany antsika, azany rany zany no vavahady idirana ao an-danitra. Tsarontsika fa tany Egipta ny varavarana sy ny rà tsy misaraka. Misy rà ny zanak'ondry eo amin'ny varavarana, ka tsy rà ny zanak'ondry intsony no entiny Jesosy, fa ny rany ny tenany. Ny mpisorona be fahizay dia ny rany zanak'ondry netiny. Fa am'izao sisy zao kosa, aoko fantatrao fa tsy rany ombilahy no entina miditra n'izany lanitra zany, fa ny rany Jesosy, zany hoe ny ainy zay nafony teo an-danitra. Zany fampianarana mivoaka na miainga am'izany rà zany, ny ainy Jesosy no lazainy hatram'izay. Indrindra ny ohatra velona dia ny fiainany natany ray aman-dreniny, indrindra teo anatrehan'ny mpiara-monina. Na de na nitafy nofo azy izy, na fony ny filany nofo, na de nalay-panahy azy izy, dia mireseny ny fakapanahy. Noho izany mendrika izy amin'ny asa-panavotana, eken'Andriamanitra mendrika izy amin'ny asa-panavotana. Ny faharoa amin'ity teny lazainy Jesosy izay ivony zao teny zao de hoe izy no marina, izy no marina. Ny atao hoe marina de tsy aloka natambindrona fotsiny. Lazainy Hebreo 7:24. Izay lazainy tete ny rany zanak'ondry dia tandindony rà Jesosy. Fa Jesosy ny tena tondrony ny tete fahatanterahany zany fisoloana atsika zany. Mendrika lay izy, ary izy no tena laza hoe ny tenako no mendrika fihinany, zany hoe ny rako ny tena fisotro. Ao amin'ny jaolina 2:4 de milaza marina amitsika fa raha tsy manaiky ny raha mpanavotan'i Jesosy isika ary mihinana ny teniny, dia tsy ho tafiditra ny lanitra. De zay tsy miraharaha ny lanitra de tsy te halala, fa zay miainao zao ka manaiky fa teo any an-danitra kosa, de aoka andray an Jesosy ho tena lalana. Ny atao hoe marina koa de tsy sandoka, na koa hoe diso amin'ny fampianarana, fa ny fampianarana momba ny Kristy amin'ny maha-Andriamanitra azy, tonga nofo no mahampanavitra azy amin'ny alalan'ny rà. Zany ihany ny fivavahana marina tompo, ary hitany zay mandray azy. Ary izy koa ny fahamarinana fa tsy fitaka, mendrika itokoina lazainy Koritiana 2:1-20 zany, zay afoezina amin'le teny hoe amen. Jesosy no tena marina, ny fivavahana aminy no marina. Mivavaka aminy ianao de ho amarinina. Izy koa no fiainana. Raha ho miteny fiainana de misy ny fahafatesana. Lazainy Romanina 5:1 fa ny tena kristiana de miara-maty eo amin'ny Jesosy ary miara-belona ho aminy koa, ka de miara-maty tahaka ny mpianatra. Manaiky ny sy fahatanterahany amin'ny finoana ny Jesosy aloha, fa manaiky ho velominy koa amin'izao Alahady 7 izao. Manaiky ho velominy mba handresy fakapanahy, manaiky ho velominy mba haritra amin'ny fahoriana zay lalovany eto amin'ity tany ity, mandresy miaritra ary maharitra fa ny faharetana no andresentsika ny zavatra rehetra. Ko androany ry havana de aoka anaiky azy zay miteny amintsika manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny mpanota zay tsy mibebaka de tsy afaka anatona an'Andriamanitra amin'ny maharay azy, fa ny mpanota zay mibebaka de afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ilay teny hoe minoa an'Andriamanitra
ary minoa aiko manambara fa Andriamanitra ty atsika na Andriamanitra raitsika na Jesosy Kraisto zao teny zao ho anao fitiavan'Andriamanitra atsika ho atsika mpiaino rehetra izao tsy ny loterana ihany fa isika rehetra fa sambatsika raha mahay mandray ary manaiky ho taom'izany Jesosy tia atsika ten'Andriamanitra tokoa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Amen. Raiso ny fitahiny ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hitanao ny fahoriana, fantatrao ny tsy fisiana, tsy mahita fiadanana, nambatoky ifarana, maizina ny votilanitra, makivy mahavalaka, zaray rehetra antenaina, levona siravamaina, ianao no antenaina, satria tsy ho takatry ny saina, fa kamboty izahay fonjehonao rihay sy zanaka fanahy, tsy misy anarana nomena ho fana votam-pirenena, fianao Jesosy reriay nomeniray anavotra ny tany, ianao no antenaina, fa mpamonjy fototraina. Aminareo any eny